izay miara-miasa aso ao anatin'izao asa fanompona izao. Taio ny zanaka ara-panaretina izan'izy misy azy tompo. Taio ny fiainanay, taio ny avinay, taio ny asa fivelomanay, taio ny andraikitra izay sarinay isana maratonga. Nahinahina tompo fanano fialonana, fampalana ataon'ny olona, ambaranay fa ravo zany, levony zany, ary tsy manan-kevitsy manam-pahefana. Tompo taio zay misy saotranao mamin'ny voninahitra anao. Tompo mba teliana amina miluluka ganilura duatauna ambuka mitelina nifana aoko mivoky zava-tsoa izy. Nizaniza tompo manana olana hoenteto anatrihanao androany, aoko maivana izy mialeko. No avonay Jesosy apetraka eo am-pelatananao. Ny fikasanay, ny fanorinay apetraka eo am-pelatananao. Ny tebotebonay, ny zavatra mitambesatra amin'ny fiainanay apetraka eo am-pelatananao. Tompo Jesosy. Amen. Mazoperana atsika. Alleluia. Hotahin'Andriamanitra atsika jiaby. Ny fiadanan'ny tompony ameny ny fiainantsika rehetra. Miarahaba ho anao izay tonga eto androany. Miarahaba ihany koa ho antsika rehetra samy ny tonga eto ziona. Ny fitahin'Andriamanitra ny ho aminao. Ary ny fanan'Andriamanitra ny ameny ny fananao ary avaka ianao amin'izay rehetra ataonao. Tsofoko rano mba ho ela velona ianao ahita fitia sady omban'Andriamanitra. Filazana foya makasika amin'ny fotoanantsika rapitso maraina magnentana antsika rehetrarehetra zany rapitso satria rehefa mba nivavaka tamin'ny tompo sady nahazo afatra hoe mila mba misy diloilo mipetraka andramonao any. Zany hoe mba mitondra zany menaka rapitso efa andeha hamonjy maraim-panosorana eto anao dia mitondra menaka diloilo. Dia igny diloilo igny vavahantsika anaovantsika ta profetika sady hotsofotsika rano ianao fa ho hitanao fa herinandro io hiavaka amin'ny herinandro rehetra. Mila manana fitaovam-piadiana ara-panahy koa ianao. Aza varina fa tsika rehetrarehetra reo be fahavalo. Ny fahavalontsika nefa fahavalo tsy tamaso. Ny zany mila miambina mandrakariva. Zay natonga ny tompona amintsika tolotsaina rapitso samy mba mitondra diloilo dia masinina le diloilo dia hoentinao amin'ny an-tramonao. Ampiasainao ny fomba rehetrarehetra. Azavaiko anao rapitso hoe ohatrany ahoana fampiasana an'le izy. Amen. Raha riva amin'ny telo ora tolakandro manana fotoam-bavatsika eto amin'ny toerana ity. Anasana antsika rehetrarehetra indrindra ho an'izay mba tsara mba mamonjy alahady ariva reny mba tongava mba ahitanao hoe ohatrany ahoana ny herin'Andriamanitra eto rehefa alahady tolakandro. Azavaiko tompo amintsika androany
Reo lalana tsy maintsy lalovana ao amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Zay ndray zany lesontsika zao. Inona daholo moa lalana tsy maintsy lalovana rehefa manompo an'Andriamanitra ianao. Betsaka rehefa ny olona tsy zatra ady dia lasa mora mametigna an'Andriamanitra izy. Tadio anefa fa ny fiainantsika olombelona dia ady. Ny fiainantsika kristianina dia ady. Dia rehefa tsara moa izy Baiboly hoe mo tsy mpiantafika avao izy ny zanak'olombelona. Atsika zany mpiantafika hono atsika. Miaramila dikan'izany. Ny olo matoa lany miaramila tsy olo osaosa. Matoa Andriamanitra nanaiky anao lasa miaramila eto ambony tany, azo miantoka ny kapasitenao. Ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany misy zavatra mila fantanao hoe inona moa ny lalana lalovana amin'ny fanompoana. Satria misy diso hevitra be mihitsy hoe rehefa mivavaka zany no milamy karaha tsôtsôfiny foana raha jiaby. Valan'ny tompoko dia tsia. Zay rehevinao tsara fa raha misy olo kamaradiny Jesosy tsisy karaha ery Lazarosy zany. Nefa dia mbola narary. Nefa dia mbola maty. Ary nanjary resa be tamin'ny tanàna mihitsy hoe lahy reny mala mpivavaka zay mbola marary eo. Tsy narary Lazarosy. Zay voalazan'ny Baiboly fa sakaiza tsy foiny Jesosy. Ilay tiany Jesosy indrindra. Izy tonga zany anazava-n'igny révélation igny hoe antramon-dry Lazarosy hoe Jesosy mihinan kafe. Ako izy magnano bomafana isaka mandray. Ao izy manao petit déjeuner. Tena ohatrany hoe fa fiarahamonina hafa mihitsy no niarahany Lazarosy sy Jesosy. Nefa rehefa lasa kely Jesosy dia narary Lazarosy. Tolomolotra angamba teo tsisy karan'izany. Ary ny afara tamin'izy hoe maty. Ala, mpivavaka mala mbo maty eo. Misy olo ane magnano teny karan'izany. Mpivavaka mala mbo sahira mo. Ala, bibleste mala mbo misy troso. Midibeda be ny zavatra anaovan'olo resaka anao satria kristiana ianao. Ka mba tiako androany mba hampafantatra anao. Ny mpanompon'Andriamanitra mba hianarantsika androany dia tsy izy fa i Elisa mpaminany. Io Elisa io dia zanak'olon'anana na izy anazy. Zany hoe mpanambola. Nanana ny grady sy ny titre ny tamin'ny fiainana. Satria nanana kalesa izy. Zay moa fampiasa tamin'izany. Kalesa. Tsy raiky nanana tamin'io fa mampolopolo maro. Dia izy tao ampiasana ny azy tamina garokera, tamina parkazy no nandalo Eli mpaminany. Dia nalainy Eli ny akanjony. Nasarony any Elisa. Igaga moa ki Elisa hoe raha misy ino. Dia ozy Elisa mantsy anazy hoe aleo za agnaraka anao fa avy anao zany io anao veloma ny kakisiny. Dia tamin'izay fotoana zay zany nampiaraka antsika fa ny osotra rehetra anatina mpanompon'Andriamanitra io dia mitaky toetra. Zany hoe arakaraka ny toetranao zany no omezan'Andriamanitra anao osotra. Fa tsy hoe mitovy daholo ny osotra anatin'ny olona rehetrarehetra fa misy toetra ao. Ka ny osotra tagnatin'ity Eli mpaminany ity tsy zay olona rehetrarehetra ny manana azy fa zay olona mazaka teny enjaka. Dia rehevinao tsara fa ozy Eli tamin'ny Elisa rehefa namontany andraso sa ozy amenany veloma fa nagnino anao moa za. Tsy teny moramora zany fa teny enjaka. Misy olo tsy mazaka teny na ray aman-dreny raha vo teny enjakenjana ny azy mizafotsy andeha. Raha araka edy anao amizay fotoana zay e. Zay le lalana tiako resana. Ary etudio tsara fa talohan'ny Elisa neky efa nisy mpagnaradia ny Eli e. Tsy izy efa nomeny Baiboly agnarana zareo hoe Zatovo. Zatovo. Zany hoe reo zany tsy tena anompo any Eli ny tanjony fa tsy haiko se ino na finarinaritra ananjy ito. Fa tsy tena fanompona. Ary misy karazan'olona anatin'ny fanomponan'Andriamanitra ohatran'izany. Misy intérêt tadiaviny ao. Rehefa tsy azo ny zavatra tadiaviny dia fa tsy rarahino ino na misy ino na iso faty na iso very lasana izy. Ary reny karazan'olo reny tompoko tsy mamozo moa za fa na hiala mbo ny lohany reny tsy tafaboaka.
Satria ny fanompony an'Andriamanitra dia avantage mitadiavinao fa tsy langitra. Io tsy miasa loha na isinona fo zay za mila manambady vazaha fo. Za ozy kofa mahita asa ivelomako zay fogna nakivorafana. Za hitanareo izy mila mahazo vola. Zay fo zara tadiako. Za ozy mila ohatran'izao mila ohatran'izay. Zany fogna zara tadiako. Tsy ohatran'izany. Dia jereo tsara. Fa rehefa nienjeny mpanjaka tsona hoe ahaba sy Jezebela Eli mpamidany. Dia nivolana izy tamin'olo nanaradia an'andreo. Nareo zao la mijanona e. Na hena maly mihitsy reto zatovy koran'iny moa tsy maintsy trahy ten'Andriamanitra. Nagnanao bolana zay izy toy akoho mitrotrobady zany. Tsy anikavoko fa fo mifanolotro. Dia aminanjy igny milasa bolana ny tegnanao. Karary bankoho ny teny. Ijanona zay hoe. Iznao? Mbo nasain'ny jana zareo dia nijanona. Dia ielirena ndeha tamin'takogoana. Fa raha mba tegna zanaka rehetra zany tsy nafoy amin'ny Eli mihitsy. Na dia nasaina mijanona. Fa zay problème ny Eli tokony problème. Zay zavatra natreny Eli tokony natreny. Fa tsy rehefa nisy olona naratsy Eli dia nijanona izy. Tsy rehefa nisy olona niteny zavatra hafa makasika ny Eli dia nijanona izy. Fa tegna nijanona tompoko reto zao tokoa. Dia rehefa tegna andalana tegna amizay Andriamanitra niteny tamin'ny Eli hoe tanao misy lehilahy anankiray antsoina hoe Elisa ndana misoro izy fa izy no ataoko biby anao. Dia rehefa tonga tany amizay nalefa koa le test. Satria le ositra tao amin'ny io za ositra mitaky toetra mazaka teny enja. Dia raha vao tonga amizay avy nataony tamin'ny Elisa le palito. Antegna moko rô mba imagineo hoe anao mipetraka tsy haiko aiza antokotanina araiky io dia olo avy akagny magnatao palito aminao fo. Mba gaga anao. Raha ohatra ka tovolahy izy anao tovovavy mety tafetritra tena madenady izy ty. Fa raha ty dahibe nanosotro palito aminao mandeha mingy eritreritry anao. Fa so ihany fa olona nanafantakarana Eli dia ho zay mpanapon'Andriamanitra ty. Izy io moa fampiasana marina ty fa raha anao olo arapana dia sensible be anao mizava-pana. Raha olo manana an Jesosy ianao tonga dia vitanao midiscerne hoe manana fahaman'Andriamanitra teo ty. Tsy ho vitaka mihitsy ianao. Ka teto Elisa tsy netrehitra hoiko maso be bakaiza. Fa ozy hoe andraso zao ozy agnano velomany kaksineny dia anaraka anao. Fa nivaly le avy tao. Zaro nagnino anao. Tsisy raha raiko anao zany mivaly. Fa tsy nanakina ny Elisa nandeha zany. Azonao zany. Dia rehefa tonga tany izy nekeny Eli mihitsy nanaraka azy. Fa nameny Eli titre anankiray asanao arke. Aloha zava. Asanao manomboka androany manondradrano ny tanako. Zay zany recrutement nindiako. Nefa raha mba nandalodalo tagnaty saigny koa ho lasa taminany. Hoe manondradrano ny tanako. Donc zany ny onction tagnatin'io Eli mpaminany koa zany dia onction mazaka magnano asa ambany karazana agnatina fanompoana. Fa be da be ny kristianina raha voasaina mamafa trano mpiangonana PDG be karaha mitozika trano izy raha mba hitana fafako izy. Mba hainao izy vadika anao izy Suisse. Trano izy vadina Chinois izy, Chinois na vato reto. Raha miseko hoe mpividy vato izy. Zaho izy asaina magnadika bone mpiangonana, ino raha mahazo anao. Fa neny Eli le onction tagnatiny tao dia mitady olo mahavita manompo ny tompo amin'ny titre ambany karazana. Fa raha anao zany le mieboebo miseho anao fa datany isanandro, miseho anao fa olo be foana isanandro, tsy ho azonao mihitsy le onction tao amin'ny Eli. Dia jereo fa zisy olo jiaby mitady mpaminany hoe moa tsy misy mpaminany moa zay tao amin'ny tanin'ny Israely. Moa tsy ao ihany moa zy Elisa zanaky Safata le mpanondradrano ny tagnan'iny. Olo jiaby tantanàna te zany navakatra fa ia io kofa manasa tany ny paster anazy dia tondranoranony. Zay zany mba titre. Fa misy olo riabana manompo agnaty fiangonana tonga dia mitady anarana bishope. Zany hoe bishope.
Mau mainan mga awan na Bishop Renew. Awan na Bishop Gerla. Ayan ulit yan. Auction na kami siwa. Deus não me lembava, cara, eu não te dizendo que na segunda na creio, de me vavava na demanda de banda na caráter de Raymond de Deus. Eu disse o ba me vona tu é papa daí. Sandra tu que toma vava, faz a meca ajo no estonado. Sala me penar com o telefone, não é? As a meca ajo vola, fumangatalo tu é chamar vola. As a meca anambat fumangatalo tu é chamar zakavad. Tuetano, nzavapanare rehetra dia miankina amin'ny karakterany. Na ino raha tena ho azy. Ohatrany ahoana ny karakterany. Dia izany rehefa mahatonga olo mivavaka anaty fiangonana fa poakaty. Tsy hitaka hoe namokatra ve izy sa nanino, lany lera foana izy sady lany rakitra. Ia retsangana atsika dia mitsangana, mipetraka atsika dia mipetraka. Mandongalika atsika, mandongalika. Nanirafika atsika, mamarika. Fa ny rezultat tsy misy miankina io karaktera io mararaka olo mama. Io toetra io. Io fivavahana ty zany misy zavatra mila dinihina akao. Ary matoana mivavaka amina fiangonana raiky dia zay zavatra agnatin'ny pastera io no zaren'Andriamanitra aminao. Fa za mieritreritra azo raha hafa. Tsy haiko aiza fiangonana misy anao. Zay zavatra napetraka Andriamanitra agnatin'io ihany no mikorina makaninao. Sala Mosesy zao, rehefa nitondra ny zanak'Israely, ny fanahy tao amin'ny Mosesy ihany no nizaraina tamin'ireo nagnaradia anazy. Atsika me zany. Donc, zay tsy manana karakteran'ny Mosesy, tsy fiapitrahana anjara amin'ilay izy. Zany natonga ny Jesosy miteny, raha tsy maneky sasapo tongotra nareo Jesosy, tsy hanana anjara avy aminahy. Satria Jesosy nampianatra anjareo nanety tena, hoe karan'Jona e. Kirpeter gue sangat cenderung tinggal tenisik hal lagi tentang cecak anak-anak semangat tum tanah mana. Enokung peter lagi bapa bela. Mimui pun zendak cek. Mari rakurak. Tahu Yesus anamus Yesus rasanya nau. Cuma cara benar nau Yesus. Kat semangat sesak tum tanah. Izy zany tamin'ny fotoana io tsy tantanàna teo le andeha ho mpanasa tongotra. Azonareo izy zay le histoire. Taloha zany rehefa mandalo an-tanàna ohatra mpisorona na mpivavaka regny zay atao amin'ity foazana sasany mbola magnano le izy ndraindraiky. Fa ny tegna hevitra izy io zany raha miara baiboly, raha mianatra teolojia anao dia zay ny sensele izy. Rehefa tonga amin'ny tanàna raiky ny olo vahiny na olo maventy na olo tsotra dia ny andeha bokeo manasa tongotra. Nefa misy olo zany efa mpagnano zifo. Ndray andro amizay rehefa tonga tantanàna teo Jesosy sy ny mpianany tsy te io mpanasa tongotra. Dia raha vakinao ny verset anao akely eo dia ny fanontany reo zao moa ny lehibe aminay. Satria tetety zany ny sasany fa le ambanimbany ny tsy mety sasany fa mitongotra anaty. Dia naalaka akanjo famohana olo Jesosy dia izy mihitsy nagnano an'le izy. Nareo tsara izy. Izy mihitsy nagnano izy. Dia ity modely ity ho Jesosy ataovy zao mba fahatsiarovana anahy. Tsy fantanareo izy dikan'izao ankehitriny mba fantanareo ihany rehefa elaela. Ny tinam-bary, ny fiarahana amin'ny tompo, ny fivavaha, misy zavatra mila takatra anao ko zay anao vao mahazo raha anatiny ao. Ary zany mba ilana fampianarana. Rehefa tonga am-piangonana anao mila ampianarana anao. Mila tezaina anao mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mora aminao no misintona zava-panahy. Satria raha vao fivavahana ny volagny dia zava-panahy no hitaka ao. Fa tsy hoe ino misy le tsy latsaka na vola avy anaty plafond na tsy haiko hoe ino, tsy zany. Zava-panahy. Dia iny zava-panahy iny lasa hitondranao ny fiainanao any amin'ny fiarahamonina misy anao. Ino Jesosy ianao. Alleluia. Dia jerevintsika tsara fa tsy mora ny lalàna nangalovandry Elisy ny Elisy. Vao départ zareo, départ zareo voalohany dia tsy aiza fa atao Gilgal. Taiza hoe départ zareo voalohany? Gilgal.
Nienga vitozo hitanao zany mpanjaka faharoa toko faharoa. Mpanjaka faharoa toko faharoa. Bakeo manomba an'igny voalohany tao fa nienga tao Elisa. Mpanjaka faharoa toko faharoa misy an'izay. So bakitsika moa fa misoramandry eo ambony fotsiny vakinao hoe nampakaragna ny Eli ho any an-danitra sy ny fagagana voalohany nataony Elisa. Tena vakinao mpanjaka faharoa toko faharoa andiny voalohany hoe ary no nefa mpakarany Jehova ho any an-danitra mitafio-drivotra Eli dia niara nandeha avy tany Gilgala izy Elisa. Niara nandeha avy taiza ao zany lahy? Avy tany Gilgala. Ity Gilgala ity dia manana ny historikany, manana ny tantarany. Ny tanànan'ny Gilgala teo no nitsaharan'ilay andriafo sy andraona tamin'ny zanak'Israely. Zanak'Israely rehefa navoaka avy tao Egypte, rehefa metin'Andriamanitra nivoaka avy tao Pharaon zanak'Israely, dia nisy andriafo, nisy andirahona niaraka tamin'izareo. Rehefa atoandro zany ny andro, dia misy rahona be ambony lohan'izareo keo, aloha sy afara. Dia rehefa androana ndraiky andro, dia misy afo ndraiky alohan'izareo sy afaran'izareo. Fa rehefa tonga tamin'ny toerana atao hoe Gilgala io tsy hita tsony raha io. Ny farany nitsara teo ny andriafo. Ity zany le toerana anadiovana ny lasa rehetra. Inona hoe ity toerana ity? Zay natonga anjareo départ rehetra tsy maintsy Gilgala. Ka raha olona tsy vonona anadio ny lasany, sarotra aminazy ny agnara-dian'Andriamanitra. Raha olona tsy mbola vonona iova, sarotra aminazy zany atao hoe tena hivavaka zany. Ny olona rehetrarehetra samy manana ny historikany. Ka raha vao miresaka ho antsika hoe Gilgala dia zay ny historikany. Teo no tsy hita tsony ny andriafo sy andirahona. Zany hoe mila ateraka indray ianao. Amen. Voadio ny fahotanao. Ary azonao antoka fa any Jesosy ianao. Zay assurance zay ny akaratsika rehefa avy anao lanitra Jesosy. Anao io zao mba afaka mahatoky, mba sûr et certain ve anao fa any Jesosy ianao. Sao dia mbola ny sipanao anao ndraikindraiky. Sao dia mbola ny casino. Sao dia mbola ny halatra. Sao dia mbola ny fanompontsamboka. Tsy haiko androvo koa mbola toizana marobe. Any Jesosy ianao. Amen. Ay ny tompo ianao. Ary matetika rehefa avy miova fo ny olona dia mila ny atao hoe fanampiny fanamasina. Mba hazalana mbavanao io isan'andro. Tadidy foana hoe fanamasinao mba ampio za amin'ny fivelomao. Fanamasinao mba ampio za amin'ny tondrategna. Mba ampio za amin'ny fahasalamana. Mangataka ny fanampiny fanamasina. Alleluia. Ary teo koa la siramavy no nanomboka ny hinana ny vokatry ny tany ny zanak'Israely. Teo Gilgala. Vakio ny Joshua toko fahadimy. Joshua toko fahadimy andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Mbola io ihany no resahana. Joshua toko fahadimy andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Zay ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitangana ny Pasika tamin'ny arivarivan'ny andro faha-efatra ambin'ny folo tamin'ny volana teo amin'ny tany haika any Jeriko. Ary ny ampitso ny Pasika dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra dia mofo tsy misy masirasira sy lamo. Ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro iny ampitso iny dia tamin'ny hinana ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho any zanak'Israely intsony fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Rehefa ianao io zany manomboka resy lahatra iova fo dia manomboka misy famatsiana tonga aminao. Misy promesse n'Andriamanitra manomboka mitranga aminao. Zay le mahatonga an'ilay départ tsy maintsy Gilgala. Misy zavatra mila fo eo. Misy zavatra mila atsahatra ao dia lasa miaigna fiainam-baovao. Amen. Mba mandraisa fanapahan-kevitra. Mba mandraisa décision hoe za raha tena hivavaka amin'izay zaho. Za raha tsy hena misarisary ndraiky amin'ny raha ty fô alôha zaho mba manontena andraha.
Kaso pati ang tali, so mbola tsy vita batisa ny ranobe. Mbola tsy natao batisa ny ranobe, aza maigny. Mamengamegny tsy mbola tsy mamegny tsakany fotsiny tany. Da igny tompo ianao. Za mamenga avy zay mbola tsy vita batisa tamin'ny ranobe, mba manorata agnarana. Tokony hagnano batisa atsika io tsy ho ela. Mba handraisanao famonjena, mba hiainanao zany atao hoe fiainam-baovao zany. Amen. Dia nisy toerana anankiray faharoa rehefa tapitra io Gilgala io, dia nisy anankiray antsoina hoe Betela. Reo zany le lalana tsy maintsy atalovana. Betela. Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa ihany, andininy faharoa. Mpanjaka faharoa toko faharoa, andininy faharoa, deux mpanjaka, deux. Ozy na eto. Aroy Eli tamin'ny Elisa. Masina ianao mijanona eto. Anao tsara le karaktera. Hoe ty ve asako mijanona dia hijanona sa tsy hijanona. Nasaina mijanona. Misy fotoana zany Andriamanitra io miteny amin'ny alalana reto magnasa anao mijanona. Hoe mijanona anao koa tsy havita. Hoe natomboko taminay. Koranan'ny pastera niany. Na babako ny takana sarmena ka taminay. Fantako amin'ity alaka moramora. Raha araka edenao eo e. Nefa anao misy anjara lovanao tokony ho azonao tamin'ilay mpanompan'Andriamanitra. Dia vakio teto ny tantaran'ny Elisa. Fa ozy hoe Eli tamin'ny Elisa, masina ianao mijanona eto fa Jehovah efa ampiakatra anahy hatrany Betela. Tanao tsara. Fa hoe Elisa raha velona koa Jehovah, raha velona koa ny hainao tsy andahoanao mihitsy aho. Ka dia nidina ka ny Betela izy roa lahy. Zany hoe ny atao hoe Betela zany raha nevina ara-panahy dia toerana fisafidianana. Lieu d'un choix. Toerana fisafidianana. Androso sahienitra. Tao Betela ihany koa ny toerana ny safidianany Abrahama no hoe hiaraka amin'Andriamanitra sa tsia. Tao Betela. Tainy tompo ianao. Jakoba nanaiky anara-didy sy anompo an'Andriamanitra. Taiza tao Betela. Misy histoirany zany Betela io. Toerana safidy io. Toerana fandraisana fanapahan-kevitra io. Ka ny fiarantsika amin'Andriamanitra matetika misy zavatra ohatrany mametraka question zany. Dia mbola androso eny za sahienitra. Ary matetika misy zavatra mafy nalovantsika. Misy zavatra mandriso fanantenana. Mety amin'ny alalana mpiara-mivavaka. Misy zavatra manana fotoana anao. Dia regninao mihitsy misy feo mandeha koa, mbola andeha toko anao. Mbola hivavaka tinao sa tsy vavaka. Mbola anombo ny tompo sa tsy anombo. Mbola manamaina mafy be foana. Zay le dikan'izy. Teo ihany koa no niadivan'i Jakoba tamin'ny anjeny ka nazony anarana hoe Israely. Tao Betela. Ireo anarana isan-karazany hitantsika anaty Baiboly reo zany misy heviny daholo izy ireo. Misy historikany daholo izy ireo. Teo no nahain'olo Samuela voalohany ny feon'Andriamanitra. Tao Betela. Nanomboka naheno zavatra izy. Tanao zany rehefa tonga amin'ity etapina Betela ty ny kristiana anankiray miatrikady izy. Fa kosa manomboka misokatra le varavarana. Manomboka maheno feon'Andriamanitra. Manomboka mahazo révélation. Ary tao ihany koa nanaovan'ny Samuel an-tandrevaka. Donc zany eo no mipetraka ny safidy. Raha anao zany le miatrika ady le mametra-panontaniana regny hoe mbola nohy sa hijanona. Ao Betela anao zay. Ty zany le niveau spirituel misy anao. Ao Betela anao zay. Nendraiky antsika io avy anarakaraky ny anoagna antsika ny asan'Andriamanitra, lasa misy problème ndraiky asantsika. Tonga ao Betela anao zay. Mipetraka zay ny question hoe androso sa hienitra. Zaho nisy raha anankiray ny teny taminahy tsy haiko pasteur fisika magnano ny ampafolo karena izy aho kagniny foana kagniny. Hainao kagniny zay laginy. Misy problème foana zay moa izy.
Dia za matsy anazy midika hoa zany rehefa ao betely ianao. Fa raha eo anao mandray décision za tsy hanano eky. Dia mampalahelo be ny hafarana. Azontsika le zany? Ary jereo tsara fa ny fiainan'olombelona ary raha mbola zaza ny olona anankiray kelikely ny zavatra treny. Fa raha ny maventy io a, ny maventy koa ny zavatra treny. Ka io anao mitomba amin'ny tena mbola be io, tsy moramora salao agnatin'ny ziko ao e. Za mba atao mpanambola Jesosy io. Tsy moramora zany esprit na mpanambola zany. Maro raha treny zany. Za koa tsy mampatahotra, fa omano aloha ny karaktera. Tahin Jesosy ianao. Alleluia. Teo no nilazany Elia tamin'ny Elisa hoe mijanona nefa tsy nijanony Elisa satria nisy zavatra nilainy tamin'Andriamanitra. Maro amintsika reo nefa nahazo promesy tamin'Andriamanitra. Nahazo zavatra ianao hoe anao ho lasa olo sana amizao. Ianao io anjara olo karan'ity karan'ry. Or nefa raha nandroso ianao karaha sendra problema maro isan-karazany ndraiky. Karaha sendra ady ndraiky ianao dia ozonao hoe mba ho vitako ndraiky raha karan'ity no ao betely anao zay. Tahitoko ianao dia tsy mijanona teo anefa. Zay mahatonga an'izy hoe lalaka tsy maintsy lalovana amin'ny fanompona. Lasa koa zareo tamin'io tao tonga tamin'ny toerana anankiray antsoina hoe Jeriko. Tonga tao Jeriko koa zareo lahy. Dia ino indray zava-misy teo? Teo akaikin'io toerana io nakany Satana fanahy an'i Jesosy. Zany mahatonga antsika lem-panahy matetika. Na anao gako hoe zany ty babibekary tombo misy manjeny. Fakampanahy izy. Ary tana remarke amizao fa ny olona manambady ny tegna maro mpikoty. Zay le tsisy reo. Azao? Dia taferitreritra le manambady za ty beto no mbola bella izy. Tsy bella fa misy kalalao nandalo. Mba le volona marona mademoiselle io ka le anao fa avantsiniky iny nge fantariny ndrany fa kalalao izy. Tahitoko ianao. Nenentsika tsy mandiniky misy tovolahy tafiteny aminao. Anao fa antitry iny mba plianao fa manjara tsy atao prizy. Dia lazainy avaka anao tsy miova mihitsy anao tena tsy niova an'ino. Za fa telo ka tsy niova. Marena an'iny misoisoika adininao fa Jeriko ilalana andalova. Ny devola nefa tsy mankafanahy anao le mbola départ iny. Fa rehefa anao le manomboka efa tafiditry lany, manomboka efa ampiasain'Andriamanitra, manomboka efa misy osotra, eo vo avy izy. Eo vo tonga izy. Dia gaga anao fa karaha tsisy vy avy tsara moa ny tany aketo. Akoatrin'ny anao foa. Tsy no mandeha bazary kely anao misy magnano titi. Mandeha arina misy magnano. Dia tafiteny asa ino karakôry misy hoe za ty kato efa efitra aminao sa ho inatingana lesy manjaina. Tsy tohizana raha koraminjareo fa Jerikony ianao io e. Tahitoko anesy. Azonao lesy. Anao efa mety antitra lazay dia rehefa niherin'ny tanora, niherin'ny zaza ao Jeriko anao madamo. Jeriko anao ramose. Tahiny tombo anao. Efitsy mitovy aminao taloha eky anao kely. Fa nedy antitra. Amatona mbola tsisy raha magnambela, mbola misy raha tsy magnambela anao. Jeriko zay. Tahiny tombo anao. Tao ihany koa no mianjeran'le fety eo anoloan'ny Josoa. Misy zavatra mianjera eo. Misy vahaola anao. Misy fipada resabe eo. Dia rehefa amin'aleny Satana fanahy tao Jeriko Jesosy, izy lasa be eo ny feno ny fanahy masina ary ny ely nanerana ny tany rehetra ny lazany.
misy vokatra ngeza be zany matetika ao ambadiky ny fandresenao fakapana. Amen. Amen. Eo zany rasana bao mitrangano reo karazana fakapana maro samihafa. Fa ao ihany koa no miara-miainan'ny lanitra no midina ho anao sahala nataon'ny tompo tamin'ny Josoa. Rehefa andravany mandany Jeriko Andriamanitra dia nampidina miaramila nanampy an'i Josoa. Engany mba hoisy miaramila hidina nampy anao. Atsika io nge rasana bavy na tsy tany masonao fa misy manampy ane anao io e. Zany nge navitanao tragnonao io misy nanampy e. Zany nge mahatonga anao salama io misy manampy e. Na dia tsy tany masonao. Tsy mijanonao Jeriko ihany fa misy lalana anankiray antsoina hoe Jordan. Ity Jordan ty ndraiky ao no anokafan'Andriamanitra ny masotsika. Manomboka mahita fahitana anao. Engany mba hita fahitana anao. Eo anao manomboka matsilo be ny sainao. Raha maheno verset anankiray anao tonga dia mahita sary mihitsy agnatiny. Dia misokatra ny masom-panana. Eo zany kavanantsika no lasa manomboka mandray ireo karazana famantarana ara-panahy samihafa. Ao Jordan. Vakio ny boky ny Efesianina toko 2:1. Efesianina 2:6. Alléluia. Tao Jordan no nahitany Jona mpanao batisa ny fanamasina nidina teo amin'ny Jesosy ary nakanendriky ny voromailala. Tsy olo jiaby nahitany. Fa Jona nahitany. Azonao izy? Mivavaka mba ahita amin'izay anao manomboka androany. Mivavaka mba isan'ny olona ahita fahitana zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tao Jordan no nahitany Jona zany. Teo ihany koa no nanomboan'i Jesosy ny ministera izay feno ny fanamasina araka ilay nazaveko teo. Feno ny fanamasina. Teo ihany koa no nandraisan'i Elisa le anjaran-droa na le hoe double portion. Rehefa tonga amin'ity dimension Jordan ty zany ny kristiana anankiray eto le dimension faratapony. Raha hitanao tsy hitan'olo. Raha iainanao tsy iainan'olo. Raha fantanao tsy fantan'olo. Ary ny hery ao anatinao grave be mihitsy. Engany mba ho tonga amin'izany. Alleluia. Amen. Mingavy antsika rehetrarehetra zany mba hanomboka hagnety ny taritin'Andriamanitra. Na sarotra aza ny lala agnety foan'Andriamanitra hitarika anao. Aza milavoleny fona amin'ny ady hatreny. Aza mihemotra fa mandrosoa foana. Ary raha sendra misy fakapanahy mangata hery afahanao mandresy ny fakapanahy. Matoa Jesosy nandresy fakapanahy tsy miovitsy fa mbola izy koa ny ao anatinao. Mbola azonao resena koa zany. Ary ny minitra miantrika fakapanahy ianao miomanina fa misy grady hiakatra ao. Dia aran'ilay fiakarana grady no afantohy ny masonao fa tsy amin'ny hatsaran'ilay fakapanahy. We have so. Satria ny fakapanahy matetika dia zavatra ilainao. Ny fakapanahy matetika dia zavatra nofinofisinao fa ela tsara hitanao reny lasa hitanao. Tadidiko tamin'izay andeha tao batisa zany e. Angambany efa misy via misy 3 taonga tandrano. Andeha hitonga anahy andeha hitsangatsanga. Andro anaovana batisa tamin'izany. Tonga manao raiky. Avy koa raiky avy. Talohan'iny efa tsara misy viavy niditra trano. Zay mahitanao karaha mahita taolamangahazo. Fa rehefa reky devolio dia anaty batisa. Telo karazana. Satria tamin'izany après-midi amin'ny 2 teo départany amin'ny 1:00 sasany no tonga reky. Amin'ny 2:00 niditra koa reky avy tany. Za efa nisolo lamba andeha hivoaka iny niditra koa reky. Ino a mizarabana mitrikitra. Napitra zao sanjila ko. Karaha tsy mandinika anao dia nafonakatra sanjila anao. Azonao izy. Or nefa ny kalanao andeha agnadary. Azonao izy zany zavatra reniko zany. Somary mampimoy zany fa manasa say.
Ya. Lerek fatil tunggu ngat tunggu biblis tisjel kana. Yin don uzrai lay no ibu. Arong ni bola miad maftan fiel. Arong ni bola ngat ni tinggal. Arne fantar no mafaka panani wa. Leran tatiap no fa la citenorin rin tongom no. Ayo. Oto no zon ni banan no fa itla la karana. Ano ni vav to kiu. Indian Muslim good krimis to go. Beri gini apa ini? Tahu juga. Abri ini dia berapa? Letenya ni arzai mafakapanan at sila ras. Jadi mana ni Jesus mofu bulan di bulan isne pemiti hina. Rai lain benitsan. Kibunono na yung mofu ng teterine. Eu voltunga mofu batu. Arma ngovani vitan Jesus. Ar ocazio meci până ne mofu tam nicora. Sinandil tsaris. Fatsinaton. Ar misto ma zana kan, tume refaga fanahe no sa tano la tsiangi bere ne to niki. Yun mi sengi vumanta be bona ta tana rito. Ano di vaga ke michi. Dinitendo no bofaka panai ke doktoria, si faka panai no zani. Ano mukchi nga niyo? Fanitoy faka panai di zabuta tsara, butan tsara. Mamtiyina, mamtiyala, mamtiyangan ring di faka panai. Arenora tuvlai beno tianti bav mich faka panai no. Enti bang farere ka butam tumbanta munde. Ni vav ka sino Jesus daga tariki pagkapanay to letiano yung mitch tong nakiyo zay mapakapanay nas para mandresim jimu zano mis grad na gundbe tayo tupo ni tsirto tayo nga diamante. Hallelujah. Haleluya. Amen na. Kam tanikili lagi kuno eza no zo. Mister nga marmaro ito yung tansin pastera. Gilgala, Bethela, Jericho, Jordan. Amen na. Atam lit sinandray not maechende. Chito. Setan. Amen. Waktu nasa kaya stilon ruafa. Ndaso biang letsiman motori chungi kemputera ke media batiza diye oza. Ano sa ko vochung bikanze chini ton rakai. Tayo tukwe no. Utsangan tsikaipa. Amen. Mino fanazulish ni no. Unto baba karon lish maziris no. Teo asagatul fiona. Tupo ito na tino, baka ito na tino sa ito. Ang ninaran Jesus nung gatanay news dun fanamasi. Ang ninaran Jesus nung gatanay ni famangin lang to fenanay. Anong pinay reno sa denuban fenanay. Jereg manuga na tupon tupon sa raya. Maro meron Jesus yung mulawan natin niya hati. Oro sa niyat kapakapanay sana. Miweris tuk bandis yan sana. Tayo ito pun finan ba ula sa nilas levav libera panay o manong kay sukatan mas panay manong ka fanta zapati manong kay yur na fila sa onsaris kanay na yina Jesus ya aderte mit sudanazya upates sudanazya tung bay sana tam zapatarit tafiu news chawis Jesus ya niling na admaf na luvan Oka wistana kavana de mantra narnas. Oka wisere venetam tanampias. Ana fora do teptebino. Antaga de wasan demoniaria. Nenara Jesus me chupakrana no upates. Isodo to.
fiarovanao anaitsy mandeha sorany amin'ny voninahitra ao zay mpamira-piratanao mangasitraka fananasy amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoto e alleluia miarabanao nandray leso amin'ny 4e kilte tadeo izara secret anankiray goavana zay mbola afaka mijanona fa zay efa tsy maintsy mandeha nitsofona rano fampitohy amin'ny lesona teo ihany fa zavatra hafa mihitsy amen. Ai Jesosy ianao e